no tanteraina androany dia tsy amin'ny COLISEUM ny fanompoam-pivavahana fitondrana am-bavaka ny TAOM-PIASANA 2024 sy fitondrana am-bavaka ihany koa ny filohan'ny FJKM sy ny ANKOHONANY. Noho ny amiana ara-pahasalamana moa dia natao fidirana indroa ny fotoana ary no ezahana ny fitandremana ireo fipetra rehetra. Saika tonga teny toerana avokoa ireo mpitandrina sy ireo mpiandraikitra avy eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny profibe FJKM no ny farimbona tamin'ny fitarihana sy fanatotosana ny fanompoam-pivavahana tao anatin'izany isy ny vavaka, ny vakiteny ary ny asa vavolombelona ary teo ihany koa ny fandraisam-pitenenana maro samihafa. Miorena tsara aza miova Korotiana voalohany toko 2025 voatosy filazantsara i Madagasikara filazantsara manova ny tantara. Miarabantsika rehetra miavana ny Jesosy Kristy ny taona vaovao 2024 ho antsika izay manatrika etona ho azy koa manaraka amin'ny radio fahazavana sy ny lalan'ny fahitalavitra maneran-tany dia miarabantsika rehetra miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Misaotran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina sika vatanteraka amin'izao fotoana izao. Fahaizan'Andriamanitra ny tompony fikasana sy ny fanaovana ary miarahaba sy mankasitsikatsika rehetra tonga manatrika azo fampom-pivavahana izao. Atao fiarabana sy fakasitrahana andaniny eo amin'ny fiangonana ankilany eo amin'ny fanjakana. Ny andaniny ny fiarabana sy ny fakasitrahana tsika fiangonana miarahaba Andriamantoa sy ramatoisany aby miaraka amin'ny ANKOHONANY. Andriamantoa filohan'ny FJKM mivady sy nareo ANKOHONANY. Ianareo birao-mpiandraikitra fobe mivady sy ny ANKOHONANY. Ianareo birao-mpiandraikitra fobe teo aloha izay manatrika etona ny filoha mpanampy teo aloha miaraka mivady sy nareo birao-mpiandraikitra fobe mpiara-miasa aminy teo aloha ny sekretera jeneraly teo aloha miarahaba tompo. Misy moa ireo solon-tena-mpanjakana maro izay tonga nanotrana ity fanompoam-pivavahana fitondrana am-bavaka ny TAOM-PIASANA 2024 ho an'ny fiangonana FJKM ity. Ny filom-panampy Andriamampianina Zaka Arimasy mpitandrina no nitondra ny toriteny tamin'ny fidirana voalohany ary ny mpitandrina Rakodibe Rajaomanjato mpanolotsaina eo anivon'ny birao ny foibe FJKM kosa no nitondra ny toriteny tao anatin'ny fidirana faharoa. Io Jesosy Kristy io manko no manome antsika ny fiainana mandrakizay mba azonao an-tsaina moa zany hoe mandrakizay zany. Fantaniana tsotra be io riavana aiza no iainanao ny mandrakizainao any amin'Andriamanitra ny an-danitra sany amin'ny afobe. Reo ka maro aminao fa misoratra masina io mandrakizay io dia efa nataon'Andriamanitra ho amponao mpitoriteny toko fahateny. Tiako azonao tsara ho ihany ity ambarina ny Jesosy hoe izaho no mofo aina. Matoa izy milaza hoe izaho no mofo aina, misy inona zany ao anatiny? Misy aina. Raha teo velona mandrakizay ianao miaraka amin'ny toko ao an-danitra tsy maintsy mandray an'i Jesosy Kristy. Ilay manana aina iainanao mandrakizay fa tsy eto ambony tany ihany akory ny atao hifiaina. Nandre filazantsara lehibe ianao androany fa tsy mandova amin'ny fiainanao mandrakizay raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy. Ary efa mandray an'i Kristy ianao dia afaka manova fiainana ianao nanomboka eo aminao aloha dia manova amin'ny fiainany hafa ianao. Rehefa mialeto ianao riava, rehefa mialeto ianao mahalala tsara ianao zany an'ilay Andriamanitra ray naniraka an'i Jesosy Kristy satria ao an'i Jesosy Kristy no misy aina izay omen'Andriamanitra. Nambe an'izany ianao dia rehefa tonga any an-tanàna ianao dia mba ilazao ny olona, ilazao izay tsy tonga teto dia avereny rehetra zavatra lazaiko reto dia tadidio tsara. Amin'izay mantsy ianao efa lasa mpitoro ny filazantsara sahady manova ny fiainany hafa. Ny voninahitra dia ho anao Jehovah tompony maro. Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Israely, Andriamanitra manatrika eto, Andriamanitra ny taranaka ny mandrakizay ity tany katrany an-danitra. Deranao izay mankalaza anao Jehovah tompo satria anao ihany manana fahefana fa ny ankoatr'izay dia fahefana indraminy daholy.
ianao mafana fahefana ny lanitra satria tany ianao manana ny hery ary ny fahefanao ohatr'izay ankehitriny ary mandrak'izay tsy anapatapirana ary zany ny falinay manana zany Jehova Andriamanitra izany kanefa dia Andriamanitra fitiavana fa na eo ara-ny famasinanao sy ma tsy toanao dia zany herinao zany entinao amin'ny fitiavana ka raha nisaraka taminao zay dia ny zanako ilay tokana mihitsy dia Jesosy Kristy zany sokonay no nalefanao isolo elokanay ka eny Jesosy tompo dia mitalao aminao mihitsy aza miala Madagasikara ianao na eo ara-fikasana ny antom-pinoana sy ny olona maro sasany analana eto Madagasikara tsy ho firenena kristiana mingavy ianao zay Jesosy tompo mitoery eto ianao aza miala eto anao mandro mivenona any amin'ny rahony lanitra ahafany mideranao ahafany mbola mandeha amin'izay tena lalana marina sy famarinana dia ianao Jesosy Kristy misaotra Jesosy tompo ary ankehitriny raha mbola misy tsy ao aminao fa mitondra ny narina kristianina nefa tsy manao ny sitraponao raha misy milaza fa malalanao mafantatra nefa tsy manao ny sitraponao dia manapa-kevitra izay fantatra ankehitriny fa ao aminao tokoa misy ny fiainana ampio ara zay ampio zay fa ny masina andeha araka ny sitraponao fa raha izay rery tsy mahefa izany da zany fanoloran-tenana izany tehirizy Jesosy Kristy io ka zavelana pahefana amin'ny antsony mifanaratsy fa didio amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakeraka any Nazareta devoly satana sy minara-mila sy fongony roay amin'ny anaranao Jesosy reno any fary mirehetra avany tsy manapahefana tsy anapahefana amin'ny mandrakizay fa ny fananao Jehova tompo ny fananao Kristy anao fanay masina anao tao anatinay afanay manova ny fiainanay ankany aminao ary manova ny olona rehetra koa hitorina ny filazantsara anova ny fiainana koa any aminao afanay manao ny azakazaka masina Jesosy Kristy dia fitorina ny filazantsara eto Jesosy dia mivavaka ao ampitohy filazantsara rehetra nizanizy izany eto Madagasikara nypita-dranomasina feno ny herinao izy reny feno ny fananao masina ary siganay manokana an'izany ny filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mitandrina hiroko hatrea mahasosony ankonany ianao ny omena azy ny fananao masina trany ahafahany mandresy ny satana ahafahany mijoro vavolombelona ahafahany mizara ny teninao filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa tsy ho amin'ny zanaka ny FJKM ihany akory fa ny olombelona rehetra mihitsy Jesosy tompo meo azy tanjaka sery fahasalamana ny ankonany koa rovoy satria ny manampy azy amin'izany asa masina izany vavak'izay tompo ny titony roapolo amby roa arivo ty anao ny azakazaka tokoa izay mba hiorona tsara ny zanaka ny FJKM sy kristianina rehetra ianao nitay anay Jesosy araka nambara oloha lalana ianao eloha lalana anay amin'ny alalany fananao masina mba voatahiry tokoa zany fitiavana ianao zany vavak'izay tompo ho andre marary ny asom-pahoriana sy ireo maro samihafa zay mangata zay mivavaka eo anaotrenao zay tonambavaka eo anaotrenao nizao mizovalanaretina izao tsy zay rehetra fahoriana eto amin'ny firenenay fa ny mivavaka Jesosy zay miantso ny anaranao indrindra ny mpanomponao hitombofinoanay sy hijoroana vavolombelona fenao ny Andriamanitra Jesosy Kristy ka fitoriana filazantsara atao zay mpanomponao mahazo valom-bavaka sy zay efa mitanika etsanao dia tahio Jesosy tompo araka ny teninao fa izay hoe indro izy nomba ary nanamarina ny teny tafamantarana zay nomba ny mpanomponao Andriamanitra tsy mova omaly Seigneur mandrakizay ianao tanterao ara zany Jesosy tompo ahafantarany olona fenao ihany n'Andriamanitra ary tsy manaiky zay nanalananao Jesosy Kristy Madagasikara da io tompo firenenay ary re mpitondra anay hatrany amin'ny filoham-pirenena sy hatrany amin'ny vahoaka tsy mandady alina oko fenona fanana masina Jesosy mba tena kristianina malalanao sy makatolodidina tokoa mba ho firenena vanina Madagasikara eny Jesosy tompo vonjeo ny firenenay ampibao malagasy ekany hiaseto anao Jesosy satria mahalina ny teninao ny territorio ny toko fahavalo-ambinipolo fa raha meny feonjeo-Andriamanitra ao ianao ka makatoy izany dia ho lohany ianao ataoko hafa manompa ho ianao
Zany be nitateraka Jesosy mingavy ianao hiasa mba hisy fifahazam-panahy matanjaka eto Madagasikara ka hibebaka ny malagasy na izay kristianina fotsiny araka ny teninao amin'ny tantara faharotoko fafito ny 740 fa raha izay olonao fotsiny kristianina nibebaka tokoa ka miala amin'ny ratsy fanaonay dia nasitrana ny taninay indao ampio izay kristianina raha tsy kristianina anarana fotsiny fa tena kristianina tsy mandrafanao fa manao tena manompanao Jesosy Kristy tsy manompo sampy tsy manandriamanikafa tsy mivavaka amin'ny razana tsy manao famadihana ka mangataka fitahiana amin'ny razana fenao Jehova ihany ny tomponay ampio zay mba tena andehan'izany fanay masonao ary ahifankatia ahifamela eko Jesosy tompo mba tena zanak'Andriamanitra tokoa meny vavaka anao ka fonjeo amin'ny firenenay ny anaranao Jesosy Kristy le efa niteny hoe ay Madagasikara ny anaranao Jesosy Kristy le niteny hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara nanaovana izay vavaka izany fifaliana izao solomody akoho izao zay avy aminay rehetra manatriketo raha oharina amin'ny hafalianay tompoko dia kely tsy bitika izany kely tokoa kanefa ony arak'ilay fiteny omby mirokatra ony hoe ka izay rany vava ihany no atao manandriamanitra irery mivoninahitra ry avana malala ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tsy miova masiny eo mandrakizay no anoterana ny fiarabanantsika nomeny tompo taona vaovao 2020 ity ary iombonana feno ny fiarabana sy ny fisaorana izay nataony sekretara général sy ny solompiana ny mpipetraka foibe teo amin'ny mahatsiaro manokana antsika rehetra izay nandray zany fiantsony zany zany fanasana zany tamin'ny fitiavana na isika ato anatin'ny fiangonana fianakavibe FJKM sy FJKM manokana na isika avy anatin'ny fitondram-panjakana izay ankasitrahana ry havana malala ny amin'ny famalizana ato zany ary tsy adininay ianareo anatin'ny fianakavianay izay nantsona dia miompona aminay koa amin'ity fotoana ity araka ny fahafahana dia misaotra ry havana malala satria hiasa isika ka ao anatin'ny firaisana sy ny fiombonana nanaovana zany asa zany no niaton'ilay antso nataony sekretara général teo manao hoe misy komity marobe ao misy vomiera marobe ao izay ninanitarina ohatrany amin'ny farany volana febroary hatramin'ny farany volana febroary na fahafantsika miditra ry havana malala satria misy ato anatin'ny FJKM manokana misy io antsoina hoe komity teknika izay any amin'ny FJKM izay tena inana olona mihitsy hiasa ato anatin'izao FJKM zao dia manantena ny famizatana amintsika rehetra ry havana reto amin'ny afatra hoentintsika miatrika ty taona ity afatra efatra ihany ry havana malala ohatra ny vazatany efatra ny afatra voalohany dia izao mitraka inona ny afatra voalohany ry havana mitraka ny afatra faharoa miova ny afatra faharoa ny afatra fahatelo mivava ny afatra fahatelo ary ny afatra fahaefatra farany miasa ary tsy isika miezaka mampahery-tena koa fa ahoana hoy Jesosy aty amin'izao tontolo nahitanareo faorino nefa matokify zaho nefa naresy zao tontolo zao dia mandehana ry havana fandresen'i Jesosy naresy ny fahafatesana ary izy manome toky antsika dia Paul rehefa manazava ny antony zany fifaliana kristianina zany ry havana dia nilaza tamintsika manao hoe fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa anino hahasoa zay tian'Andriamanitra efa mazava tsara ny toroteny teo ho inona anaty hoe tian'Andriamanitra mahalalan'Andriamanitra ka mitandrona ny teniny tsy hiverenako toa zany fa raha tian'Andriamanitra no mahazo matoky ianao fa
avadik'Andriamanitra hahasoanao ny zavatra rehetra zay mety mitrango zavatra rehetra mety hitrango amin'ny fiainanao dia ain'Andriamanitra avadika hahasoanao daholo ary izany avana malala dia marina ho antsika isam-batan'olona sisy filatrano fa marina koa ny fiangonana manontolo marina ny fiangonana manontolo ahoana hoy Jesosy eto ambony ty vatolampy ty no ahoroko ny fiangonako ary vavady ny fiainatsita tsy ary asiasy dia mahazo mandeha amin'ny fatokintsika ravana malala miaraka amin'ny Jesosy Kristy mamakivaky ty tony ty mitraka tsara ny olana le avana itsy foana zany zany aza manofo mitsy ianao ny olana itsy foana fa ny fiarahanao tsara amin'ny Jesosy Kristy no ataovy azo antoka iarahano mandeha aminy ahafahana mitraka mandrakariva fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny arem-pahasoavana rehetra ho antsika ira fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra no nandravaka ity fanompom-pivavahana fitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2024 ho an'ny fiangonana FJKM ity na dia somary ratsy aza ny toetrandro dia tsy nasakana ny olona tsy hivavaka sy hidera an'Andriamanitra izany. Isaoran'Andriamanitra ravana malala no nazonana tanteraka ny fotoana lehibe androany teto amin'ny COLISEUM eto Antananarivo izay ny tanterahana teto dia fampompivavahana ho fanomezam-boninahitrin'Andriamanitra noho ny antony anankiroa lehibe ny anankiray voalohany indrindra noho ny amin'ny taom-piasana vaovao 2024 ka dia apetraka eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany araka le teny malaza manao hoe raha tsy Jehovah manao trano miasa foana ampanao azy. Fa ny fotoana toy izao koa dia natokany fiangonana FJKM mba hitrotrona am-bavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankonany ato anatin'ny FJKM mantsy dia any amin'ny fitandremana rehetra any misy ny antsoina hoe alady amin'ny mpitandrina dia hitondrana am-bavaka ny mpitandrina eo amin'ny fitandremana ity zany mba hanjara ny FJKM manontolo ny mitrotro am-bavaka ny filohany dia isaorana an'Andriamanitra izany. Ny afatra lehibe izay nampitaina ho an'ny vahoaka kristianina androany dia efatra tokoa izy ireo. Ny voalohany indrindra moa zany dia hoe mitraka mafy ny zavatra lelovantsika kanefa dia mampahely amin'ny anaran'i Jesosy hitraka eo ampiatrena ny zavatra rehetra na misy aza ny olana. Ny faharoa dia mitaomina koa nefa ny hoe miova vaovao mantsy ny taona enganemba tsy ny taona ihany ny vaovao fa isika koa hiovako amin'ny tsaratsara koa. Ny fahatelo dia ny hoe mivavaha zava-dehibe ny vavaka fa raha mivavaka isika dia maneho ny vonany Andriamanitra ary ny farany dia hoe miasa tsy ampiny hoe mivavaka fotsiny tsy maintsy miasa tsika ary dia miasa amin'ireo zara fanompoana samihafa na eo amin'ny fikajena ny tontolo iainana na eo amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny sekoly. Ny FJKM mariavana malala manoloana amin'ny fiainam-pirenena dia mivavaka mba hanehoan'Andriamanitra amin'ny voninany eto amin'ity firenena ity ary miantso ny malagasy rehetra hiverina amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy fa raha marina amin'ny fanekentsika an'i Jesosy Kristy ka iny Madagasikara. Ny afatra ho an'ny kristianina rehetra riavana malala dia izao manao hoe aoka ny kristianina mba ho kristianina ka eo misehatra rehetra misy kristianina dia ho fantatry ny mpiarabelona fa misy fanasiny tany eo.